Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Inga Goba dia nanolo tena ho misionera tany Abisinia. Indray mandeha izy dia nahatsiaro kivy tanteraka ka nila hamoy fo noho ny asarotry ny asa nataony. Noho izany dia lasa izy nitsofoka tao anatin'ny lavabato maizina anankiray mba hivavaka sy hitalao amin'Andriamanitra. Indro izy nandohalika ny vavaka mba hanomezan'Andriamanitra azy ny hery ahazaka ny fahoriana mangidy mahazo azy. Rehefa havita ny vavaka dia nitsangana izy. Efa zatra ny aizina ny masony raha niditra tao anatin'ilay lavabato izy. Kanefa noho ny hiratra izy rehefa avy ny vavaka, nijery ny manodidina azy dia akory ny atairany. Fa indro liombavy anankiray sy ny zanany kely ny teo anilany. Nahagaga nefa fa nijery azy fotsiny, tsy afaka nanao na inona ilay biby masika. Na azy tokony araka tamin'izay Goba, fa hay tsy nahafoy azy akory Andriamanitra. Hay ao mandrakariva hiaro azy amin'ny loz'Andriamanitra. Tena tsarony tokoa fa ampinga sy batery fiarovana ho azy ilay Andriamanitra any an-danitra. Endry mpiaino ajaina, matetika ihany koa no kivy isika. Toa mahatsiaro fanafon'Andriamanitra. Toa mieritreritra fa mamela antsika irery ady amin'ny fiainan'Andriamanitra. Toa mieritreritra isika fa tsy mihevitra antsika intsony Andriamanitra. Nefa sanatra izany, eo mandrakariva ilay Andriamanitra raintsika ny an-danitra ary miaro antsika amin'ny loza sy zavatra maro izay tsy takatry ny saintsika izy. Isika tokoa no mety manadino azy, fa izy tsy manadino antsika na oviana na oviana. Arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia 7:20, ny 5:10 manao hoe: mety manadino ny zanany nono va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony. Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Zay natao nao rehetra fantatro fa mahaso, fitiavan-tsy voafetra eny atramy ny taloha. Ray fitiavana ianao mihijery atrany sy miay ny fiainako. Tarika ambasadora. Na mandeha aho la mitoetra hitanao, ho avoko ny miafina rehetra fantatrao ritsito. Ny fiainako tontolo eo ampelatananao. Na umami na mangidy ny andro sisa iainako, tsy izao no misafidy fa ianao ritsito. Ray fitiavan'la ianao fa niriko ao anaty tsy hisaraka aminao.
na mandeha aho na mitoetra hitanao avoko ny miafina rehetra fantatrao ritsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao. AWR feon'ny fanantenana. Na mandeha aho na mitoetra hitanao avoko ny miafina rehetra fantatrao ritsito ny fiainako tontolo eo ampelatananao. Ray fitiavana ianao ny fiainako tontolo eo ampelatananao. Eo ampelatananao. Fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. dia anterina mandrakariva ny fiarabana ombam-piraretsoa ary mbola misaotranao manaraka trany izao fandarana izao. Ny namanao lantoarimisa joely no mitafa aminao ankehitriny a, ny namana anaritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity dia iresakitsika hoe ny fomba fandresena ny tahotra. Ny tahotra tsinona dia anisan'ny zavatra anankiray izay sakana lehibe tsy ahafahan'ny olona na ny tena mandroso. Indrindrindrindra raha ohatra ianao ka ianao zatovy ianao tanora ka tia hiroso amin'ilay lazaintsika hoe fahavitantena na fahazakantena, dia matetika eo no miseho indrindrindrindra ny tahotra. Tahotra satria hoe sao dia tsy mety na isy vokany ratsy ilay heverinao fahavitantena na fahazakantena tianao atongavana. Koa eo anatrehan'izay tahotra zay, eo anatrehan'izay aya zay a, dia ambara fa hoe azo atao tokoa ary tena azo atao mihitsy ny mandresy ny tahotra. Rehefa miseho izay tahotra zay dia aoka ianao tsy antositra fa ekenao ao amin'ny vatanao aloha, ekenao amin'ny saina aman'eritreritra ao fa misy ilay tahotra, misy ilay izy fa tsy antosirana. Noho izany a dia ampiasaina ny saina ary resahina io tahotra io, fa arakaraky ny iresahanao ny tahotra no mahafaka izany tsikelikely, na arakaraky ny iresahanao ilay zavatra mampatahotra anao no mahafaka an'io tsikelikely. Tsara ho marihana aloha fa ny tahotra sy ny tebiteby dia samihafa. Raha ampitaina ny tahotra sy ny tebiteby dia aleo matahotra toy izay mitebiteby, fa ny tahotra tsinona azo atao tsara ny mandresy azy. Azo atao ihany koa ny mihoatra na ioaranao zany io tahotra io, satria rehefa resinao io tahotra io dia mazava loatra fa miova ho fanantenana izany tahotra resinao izany. Ka anjaranao zany ny mieritreritra. Ka rehefa ao anatin'izay fieritreretan'izay dia zavatra ataonao ihany koa rehefa tia andresy io tahotra io ianao a, dia mianatra manapa-kevitra. Matetika no
tsy miroso ny olona rehefa matahotra. De rehefa matahotra zany ianao de le hoe tsy miroso de mijanona eo amin'ny toerana anankiray. Afaka ioaranao nefa io itahotra io arakaraky ny fanapahan-kevitra izay raisinao. Ekena fa hoe rehefa misy itahotra io zany de andresenao ny tahotra ihany koa dia aoka ianao ijoro amin'ny zavatra mety iseho. Itahotra io zany mety isy zavatra iseho dia azonao atao tsara ny mijoro manoloana an'izany, tsy mandositra an'ilay zavatra mety iseho na lay zavatra mampatahotra anao, fa anisan'ny fahakanosana ny fandosirana izany zavatra mety iseho sy ny tahotra zany, fa ny olona azo lazaina hoe marani-tsaina dia afaka mijoro misetra ary mihoatra an'io tahotra sy ny zavatra mety iseho io. Ka raha te handroso zany ianao dia ny fanapahan-kevitra mihoatra amin'ilay tahotra dia mandroso avy hatrany ianao. Ary ao anatin'izay dia mila fatarinao ihany koa, fatarinao mazava ny zavatra vitan'ilay tahotra, hoe io tahotrao io io zavatra mampatahotra anao io de mety avita inona eo amin'ny fiainanao. Alalininao tsara zany zay, fa tsy hoe matahotra fotsiny ianao dia andositra, fa fatarinao tsara hoe inona mazava tsara zavatra vitan'ity tahotra ity. Rehefa fantatrao zay dia manapa-kevitra ary resinao ho azy io tahotra io. Ny fiazahan'ny olona eo anatrehan'ny zavatsarotra dia ahitana ny tena dikany, hoe inona ny dikan'ny lay tahotra. Ary rehefa hitanao zay dikan'ny tahotra zay de ho hitanao ny zavatra mahasoa eo anatrehan'iny zavatsarotra iny. Ezahanao iarana zany koa io zavatsarotra io, fa io zavatsarotra io tsy inona io lay tena mampatahotra anao. Koa ezahanao ihany koa ny manome dikany ilay fiainanao. Rehefa andresan'ny tahotra zany ianao dia ezahanao ihany koa ny manome dikany ny fiainanao. Io zany dia tolona, misy tolona ataonao zany, tolona ioaranao amin'ny zay atao hoe zavatsarotra zay. Misy tolona ao, raha tsy mitolona aloha anao de tsy horesinao mihitsy io tahotra io. Dia ezahanao potehana io zavatsarotra io, ezahanao izay ahalavona sy aresenao ny tsy fahombiazana, satria ny mampatahotra anao dia ilay atao hoe everinao fa isy tsy fahombiazana raha ohatra ka miatrika an'io zavatra io ianao. Dia ao anatin'izay dia potehanao le izy, ary amin'izay fotoan'izay dia mahazo antoka isan'andro isan'andro ianao, fa raha misy ny tahotra dia horesinao zany. Ary ny fahandresenao ny tahotra dia mitarika anao any amin'ny fahombiazana. Koa raha ohatra ianao zany ka miala avy any amin'ny fiaikinan-doha araka le lazaina teny ambony ka ho any amin'ny fahavitantena na fahazakantena eo anelanelan'izay misy tahotra, dia tsotra fotsiny reseo ny tahotra, mandraisa fanapahan-kevitra ary poteo ilay zavatra mampatahotra anao, dia hitanao fa isosa ho azy ny fiainanao ary ho tonga any amin'ilay tanjona zay noeritreretinao ho tratrarina. Koa mino izahay fa tanora afaka mandinika, afaka mamakafaka, afaka mieritreritra ary mandray fanapahan-kevitra ianao andresany izany tahotra zany mba hatratraranao ny fahombiazana sy ny tanjona tianao ho tratrarina. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Izay indray no azona tolotra tamin'ity anio ity
ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Jenao atraiza antsoantso sy taraina fa hantrana sy alahelo mitombo atrany ny afalina kely teo fona ihany aza moragaga fizany ny eto antany ao amin'ny jery no antenao iononanao fa jeso ijery no mitoetra You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fanantenana. Manahoana tompoko, mbola ny namanao Stefan Razafiany ity, ary tsy sasatra ny manolotra ampifaliana ny arahaba ho anao, sady mirary ny fahasoavan'i Jesosy Tompo sy mpamonjy antsika mba ho ampitomboina ho anao eo am-panarahana izao fandarana izao. Mino fa noho io fahasoavany ny asa tao amintsika tsirairay avy io, dia liana indray ianao andre ny teny nomeny ho amin'ny androany, koa dia mirary ianao hanovoery sy fitahiana avy amin'izany. Raha sitraka ao ary dia ndeha hivavaka isika
meloha ny fampizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho feno ny fahamasinany no ho ny fanatrehany izao fotoana foy ifampaherezantsika izao. Ivavaka isika tompoko. Jehovah tomponay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, faly indray izay rehefa notamin'ny fanahinao ary tafavory miaino izao onjam-peo izao, dia onjan'ny feo avy aminao mba tianao ampitana ny teny tianao ho reny tsirairay avy, izay efa nofidinao raha teo tao amin'ny fandaharanao sy ny fahendrenao lalina tsy tratry ny sainay. Eny mety misy olona izay tsy nanampoandre izao onjam-peo izao akory, no mandre izany ary dia omenao ane ny anokatra ny masom-panahy mba hahita zava-mahagaga eo am-piainona ny teninao, izay efa zatra mandre izany koa dia oka ny fahasoavanao tompo ho ampitomboinao amin'ny tsirairay, ka anamafy ny finoany sy amelombelona indray ny fanantenany eo amin'ny fiarahana aminao isan'andro ane izany onjany ny feo avy aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny vavaka misaotra tompo. Amen. Fahamarinana fototra lehibe iray eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, ny fisian'ny hery roa miady mba hahazo ny fahefana ifehy ny fiainantsika isam-potoana isam-potoana. Averiko indray, fahamarinana fototra izany, ary tsy azo ialana dia zao misy hery roa izay miady isan'andro isam-potoana akory ary mba hahazo ny fifehezana ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Dia tsy inona izany fa ny herin'Andriamanitra sy ireo anjeliny etsy an-daniny ary ny herin'ny Satana sy ireo anjeliny kosa etsy ankilany. Tsy misy afa-miala amin'izany ny tsirairay. Eny fa na dia ireo olona izay nisafidy ny andany fisian'Andriamanitra aza. Ko anao izay nisafidy ny hiaina ny fiainanao miaraka amin'i Kristy, dia mazava loatra fa tsy hipetrapotsiny ilay fahavalon'i Kristy, fa ampiasa ny fomba rehetra mba hanakivinanao eo amin'ny safidy nataonao sy handrombahana anao indray hiverina eo ambanin'ny fahefany. Ampiasainy ny fomba rehetra mba hatanteraka izany, toy ny olana isan-karazany atrehinao isan'andro, ny fahoriana miatra, ny aretina, ny fankahalana sy ny fanenjehan'ny olona, ny fahalemena tsy mety resy fa miverimberina foana, ny ota malaky mahazo, ny fanomezana fahafampo amin'izay tadiaviny ho an'ireo izay manao safidy mifanohitra amin'ny anao, fanomezan'ny Satana izany. Ho an'ireo olona izay ny safidy ny anompo azy omeny fahafampo, dia mahita reny ianao araka mivoalaza amin'ny Salamo 7:70, dia mialony ianao, dia mba mitsiritraka hoe ndry manao anarany ratsy fanahy no ambinina, sy ny sisa sy ny sisa. Reny rehetra ireny dia ataon'ilay fahavalo mba ilazana aminao fa diso ny safidy nataonao. Ary raha mahita izany ianao dia indraindray mila alay-panahy isalasala fa sao diso tokoa ary ny safidy izay nataoko. Raha vao mitsidika ao an-tsainao ny eritreritra toy izany, dia izao no aoka tsy ho adinoinao mihitsy. Mbola ao anatiny ny ady ianao izao. Ary tsy mifarana izany ady izany raha tsy mbola tonga ny fahafatesana, na koa tonga eny amin'ny raony lanitra Jesosy Kristy, izay no safidinao hanapaka ny fiainanao. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Timoty voalohany 4:9, Timoty voalohany 4:9, andininy 12, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, miadia ny ady tsarany ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no ny antsona anao.
nantsoina hiady ianao ry namako isany. Nantsoina ianao mba hiazona ny fiainana mandrakizay, ary izany no ady ataonao ny hiazona izany fiainana mandrakizay izany, izay efa nomenanao teo amin'ny fotoana nanomboanao ny safidy hanome ny fahefana ho an'i Kristy teo amin'ny fiainanao ka hatraminy mandrakizay. Ary tahaka ny amin'ny ady rehetra dia tsy maintsy misy ny fotoana andalovana fotoatsarotra, mety isiko ny fahakiviana amin'ny fotoana sasany. Saingy izao efa fantatr' ilay no safidinao ho tompoina eo amin'ny fiainanao mialoha daholo izany. Ary dia hoy izy ao amin'ny Jaonina 5:20, firazantsara ny Jaonina 5:20, 3:70 tapany faharoa, manao aminao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Tsy maninona ataovy hoe eto amin'izao tontolo izao no ahitanao fahoriana, nefa matokia. Amin'ny dikateny diamizy baiboly diama dia ataony hoe nefa mahereza, fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ary mampanatena anao izy fa io fandresena azony io dia omeno anao, satria de tena ho anao no antony tsy maintsy nandreseny ilay fahavalo mampahory anao. Izao raha teo no nolazainy ao bokin'ny Apokalipsy 7:20, Apokalipsy 7:20, 17 tapany faharoa, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary haharesy azy koa na haharesy ilay fahavalo koa izay momba an' Jesosy rehetra, de olona voaantso sy voafidy ary mahatoky. Omeno ho anao ny fandresena zay azony, satria ho amin'izany no niantsony ianao. Tsy nantsoiny sy nofidiny mba ho resy ianao na hiverin-dalana indray, fa nantsoiny sy nofidiny mba ho mpandresy miaraka aminy koa. Ko mahereza hoy ny teniny arak'izay novakitsika teo ao amin'ny Jaonina 5:13, mahereza fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ko raha mahatoky io mpitaritafika mpandresy io ianao, dia andresy miaraka aminy koa, satria Kristy mpandresy no efa nofidinao hanapaka ny fiainanao. Hoy ny tenin'Andriamanitra raha milazany amin'ny safidy nataony Mosesy izy ao amin'ny Ireo 12:15, Ireo 12:15, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ny fidy mantsy i Mosesy io hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Tsy ny fidy ny fifaliana sy ny fahafanaretana ao amin'ny fahotana, amin'ny fivelomana ao an-tapany Farao Mosesy, fa ny fidy ny hiarakory amin'ny olon'Andriamanitra ao anatin'ny ady atao andresena ny ota sy amin'ny fiainana lavitra ny fahotana. Eny, tsy ny andresy izay manenjika anao ihany sy nivoaka ho mpandresy amin'ny famelezan'ny Satana rehetra fotsiny ihany no niantsony ianao, hanao ny safidy ny andany aminy, fa ny andresy ny ota malaky mahazo anao sy ny fahalemena ary ny toetra ratsy anananao koa indrindra. Ary ireo indrindra aza, ireo mihitsy no fahavalo voalohany tia ny anomezana anao fandresena, raha mety ny hitoetra ka hahatoky azy sy izay lazainy ianao. Satria ireo fahalemenao ireo no fitaovana voalohany ampiasainy Satana mba hanakiviana sy andavonanao ho lasa babony indray. Ireto misy teny fikasana vakitsika mifanesy sarobidy loatra omeny ianao ao anatin'izany ady izany. De ny ady amin'ny Satana, ady amin'ny fahavalonao, ady amin'ny zay mpanenjika anao, ary ady indrindra amin'ny toetra ratsy sy ny fahalemena-pahazo anao. Ny voalohany, bokin'ny Isaia mpaminany 7:20, 5:20 ka ny tapany faharoa ihany. Isaia 7:20, 5:20 tapany faharoa ihany. Hoy Jesosy aminao: fa izaho no hiady am'izay miady aminao. Isaia ihany 5:20, 5:20,
izay atoko 5 andiny ny faho handrose eo anoloanao aho hoy Jesosy ary andravona ny mikototona sy anorotoro ny varavarana varaina ary anapatapaka ny hidivy ny hidivizana matorany satananao ny mikototona rehetra tsy azono manaraka ny tompo ampilaminana aravony ireny ary potehiny Jesosy ireny raha mahatoky ny tenina ianao. Isaia 2 andiny 13 tapany faharoa. Isaia 2 andiny 13 tapany faharoa. Amin'ny anaran'ny Josiany manao hoe mampiseho hery haharesy ny fahavalony izy. Matoky fa mampiseho hery eo amin'ny fiainanao izy mba handresenao tahaka ny nandreseny koa. Ary farany dia hoy Jesosy Kristy zay efa nosafidinao ny andany aminy miteny aminao sy mampahery anao ary marome anao toky amin'ny fomba manokana ao amin'ny bokyny Zefania 7 andiny 14 tapany faharoa sy 17 tapany voalohany ihany. Zefania 7 andiny 14 tapany faharoa sy 17 tapany voalohany ihany manao hoe aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry ziona. Azonao soloina io hoe ziona io amin'ny anaranao tehiteny aho eto hoe izay anarana tonga ao an-tsaiko fotsiny. Aza matahotra ary aza miravoravo tanana ry Jacques, ry Robin, ry Rahanta, ry Jacqueline, ohatra daholo zany. Aza matahotra ary aza miravoravo tanana fa Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy. Eto mpamaranana dia maniry sy mirary ianao mba hanao sy hanamafy ny safidy nataonao indray hiandany amin'ny Kristy mpandresy izay nampanantena fa hanome ho anao izany fandresena azony izany, satria noho ny fitiavany ianao any sy ny fahalalany fa tsy manana herina kely akory aza handresena ianao. Izay no antony nanekeny hiatrika ny ady ka hivoaka ho mpandresy mba handresenao koa miaraka aminy. Aza matahotra ary aza miravoravo tanana fa nantsoiny ho mpandresy miaraka aminy ianao. Hatreto indray ary ny androany dia ho fiaina mpandresenany ny fiainanao miaraka amin'ny Kristy mpandresy ho anao manomboka hatreto ka hatraminy mifarany mandra-pahatonga any amin'ny mandrakizay. Mandra-peonao indray tompoko. Darika Harlanto.
fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. arahaba ombampiraritso no atolotra anao mpiaino mpanaraka fandaharana eto amin'ny onjam-peo ny fifanantenana. Hanaraka ireo toro-hevitra mahasoa mikasika amin'ny fambolena indray sika nio, koa dia manasanao angilatsofina. Antoky ny fahombiazan'ny volo tokoa ny fahafantaran'ny mpamboly ny fotoam-pambolena. Manampy betsaka anao atsara ny vokatra andrandraina ny fanarahanao ireny toro-hevitra omen'ny teknisianina ireny. Efa nampahafantarina teto amin'ny fandaharana ny fotoana tsara mafazana ireo volo legioma, nisy vitsivitsy izy ireo. Teo ihany koa ny fahafantarana ny tokotokony habean'ny lavaka sy ny isan'ny masomboly atao isan-davaka ary ny elanelan'ny isam-potitra. Mbola toy izay ihany ny arahantsika amin'ity anio ity, resadresaka ny fanaovana tamin-drareo amin'ny departemanta amin'ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana adventista amin'ny tandrina ny andro 7 faritra ranomasimbe indianina, erahana amin'ny teknisianina mpanofana miandro sody joasy be mananjary teo amin'ny micro namana rila. Miarabanao tonga soa eto amin'ny studiony AWR. Faly mariabantsika mpiaino dia faly miarabainy koa ny namana rila izay mandray amin'izao fotoana izao. Raha tsy hivina kely ny resaka amin'ny fanaovantsika tany aloha dia hoe tsara ny mahafantatra ny fotoam-pambolena fa tena misy fiantraikany amin'ny voly atao tokoa izany. Mila kalandre sika izay ilay fitaovana ilaina. Aleo averina amin'ny mpiaino hoe kalandre manao ahoana moa ilay ilaina sy ny mety joasy be mananjara. Iren'ilay ahitantsika sarina volana feno sy ahitantsika sarina volana mitapaka toy ny hoe tsinambolana, fenomanana sy ny sisa, dia ireny kalandre ireny ihany izany tena ilaintsika amin'ny fijerena nyity fotoam-pambolena volo legioma ity. Ya, ankoatr'izay fotoam-pambolena izay dia inona sy inona avy no ampahafantaranao ny mpiaino mba ahafahany miomana, satria hitanisa fomba fambolena legioma vitsivitsy hafa indray sika amin'ity anio ity. Ya, dia ho tanisaintsika manaraka eto izany ny makasikasika izay fotoam-pambolena sy ny zavatra tokony ataontsika izay. Ny resaka zezika efa fantatsika ny fatrana, fa makasika ny fotoam-pambolena, ny famafazana, ny faharetan'ny fambolena azy sy ny hoe abean'ny lavaka raha misy lavaka tokony atao, eo ihany koa ny elanela-potitra izay tokony hanaovantsika azy, dia ny vokatra mety ho azo izany dia omenantsika ao anatin'ity fandaharana ity avokoa. Eny ary, marihana fa ny vahin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana dia teknisianina mpanofana mahakasika ny fambolena sy ny fiompiana, miandro sody joasy be mananjara. Ndao ary sika e? Ya, dia ny ovy indray no resantsika manaraka. Ho an'ny karazana ovy rehetra dia mizara roa ny fotoam-pambolena ny ovy izany. Ao ny fotoana mangatsika dia ny avril ka hatramin'ny jona. Ao kosa ny mafana
na ny fambolena ataontsika eny an-tanety izany dia ny novambra ka hatramin'ny febroary. Ny fotoam-pamafazana ao anatin'izay dia feno manana ampitsika 5 andro ihany koa. Mariana manokana fa ataontsika ovy anankiray na masomboly anankiray ihany isaky lavaka no ataontsika. Ary ny faharetany dia eo amin'ny 3 volana ka hatramin'ny 9 volana eo dia efa mioty vokatra isika. Eo amin'ny habeny lavaka dia tokony eo amin'ny 5 cm eo zany ny savaivony. Ary tsara mariana manokana ny zezika ampiasaintsika ho an'ny fambolena ovy. Tsara kokoa raha mampiasa zezikomby ampitsika apombo zany apombo lahy izy io, na raha tsy misy ny apombo dia afaka ataontsika mololo mifangaro amin'ireny zezika ireny. Zany hoe zezikomby miampy apombo na mololo, fa tsy hoe zezika fotsiny na mololo fotsiny na. Iya, zay indrindra. Zezikomby ampitsika apombo afangaro amin'ilay zezika arak'izay fatra tokony ataontsika amin'ilay lavaka tsirairay, na raha tsy manana an'ilay apombo sika zany dia mololo no ampiasaintsika mifangaro amin'ilay zezikomby. Manahoana ny elanela-potitra? Ny elanela-potitra ho an'ny ovy manokana dia ataontsika milahatra, ary manaraka ny elanelana 570 cm isan'isany zany. Rehefa maharaka an'izay toro-hevitra teknika izay sika dia azo antoka ny azontsika vokatra 50 ka hatramin'ny 50 kilao isaky ny tany ray ara. Ya, mahakasika ny ovy zay dia inona ihany koa manaraka? Ho an'ny petipoa manokana ihany koa dia volana avrily ka hatramin'ny volana jolay ny fotoana fambolena azy. Ny famafazana kosa dia feno manana ampitsika 3 andro. Faharetan'ny famokarana amin'izay fotoana izay ho an'ny petipoa manokana dia 3 ka hatramin'ny 4 volana eo. Ny petipoa ihany koa dia tsy mila lavaka izy, tsy mila abeana lavaka, fa amboletsika amin'ny fomba tsotra manara-tsipika, ka ny elanelany dia eo amin'ny 5 cm. Ny vokatra mety ho azontsika ho an'ny petipoa dia 2 ka hatramin'ny 5 kilao isaky ny 10 metatra tora-droa. Petipoa indray izay, inona indray no fantarina manaraka joasy be mananjara? Dia hojerentsika manaraka ny makasika ny concombre. Ho anao izay mamboly concombre dia fantaro fa ny volana Août ka hatramin'ny Desambra no fotoana fambolena azy. Ny fotoam-pamafazana mety indrindra dia ny fenomanana ampiana 3 andro ihany koa. Ho an'ny faharetany kosa dia manomboka eo amin'ny 2 volana sy tapany isika dia efa mioty vokatra tsikelikely ho an'ny concombre. Ho an'ny habeny lavaka dia tokotokony eo amin'ny 30 cm ny savaivon'ny lavaka, ary tsara raha ataontsika 2 na 3 isa-potitra ny concombre zany. Ny elanela-potitra ho an'ny concombre dia ataontsika manaraka diampanorina izy. Ho an'ny elanelany etỳ ambony dia tokony eo amin'ny 2 metatra na 100 cm. Ho an'ny elanelany eto amin'ny ambany kosa dia 80 cm, zany hoe manao diampanorina isika, le mahitsy azy 100 cm, ho an'ilay ray eto ambaniny kosa 80 cm. Dia toy izay hatrany. Manahoana ny vokatra mety ho azo ao amin'ity voly concombre ity? Ho an'ny voly concombre dia mahazo hatrany amin'ny 50 kilao isaky ny ray ara isika rehefa manaraka ireo fepetra izay tokony arahana ireo. Jerentsika manaraka indray ny karoty. Ny fambolena karoty dia eo amin'ny volana avril ka hatramin'ny jona no fotoana mety ambolena azy. Ny famafazana kosa dia eo amin'ny feno manana ampitsika 3 andro. Ary ny faharetany kosa indray dia 3 volana. Ny karoty ihany koa dia tsy dia mila lavaka,
fa ny elanela-pototra anaovantsika azy zany hoe manaratsipika dia 10 cm eo eo. Rehefa mahafeno an'izay fepetra izay tsika dia efa afaka mikajy avy hatrany hoe azo antoka ny azotsika vokatra 50 ka hatramin'ny 200 kilao isaky ny rayara tanina karoty izany. Concombre sy karoty zay araka ho tsara inona indray ny volo manaraka? Ny manaraka dia ny korzety. Ny korzety ihany koa dia mizara roa ny fotoam-fambolentsika azy io. Ao ny volana oka hatramin'ny novambra ho an'ny voly atany mbary zany. Ao kosa ny volana novambra ka hatramin'ny marsa ho an'ny voly atanety. Feno manana apitsika 3 andro ny fotoana famafazana ary manomboka eo amin'ny 2 volana sy tapany isika dia afaka mihody vokatra. Ny habeny lavaka kosa ho an'ny korzety dia 520 cm eo eo ny savaivony. Tsy nresana ny alalany lavaka ho an'izy rehetra ireo fa efa haitsika. Ny elanela-pototra ho an'ny korzety dia 70 cm manao mirazotra. Ho an'ny tsaramaso indray dia mizara roa ihany koa ny fotoam-pambolena azy. Ao ny volana marsa ka hatramin'ny jolay ary ao ihany koa ny volana desambra ka hatramin'ny marsa ho an'ny voly atanety. Ny fotoam-pamafazana dia eo amin'ny tsinam-bolana apitsika 3 andro. Rehefa vita izay famafazana izay afaka 3 volana isika dia afaka hiody vokatra avy hatrany ho an'ny tsaramaso. Ny fambolentsika tsaramaso dia ataotsika anaty lavaka ny tsaramaso ary 520 cm ny savaivon'ny lavaka ho an'ny tsaramaso. Ho an'ny tsaramaso dia afaka ataotsika 2 na 3 isa-pototra. Ho an'ny elanela-pototra ho an'ny tsaramaso dia ataotsika diam-panorona ka ny eo ambony 530 cm ny elanelany. Ho an'ny elanelany eo ambony makety ambany kosa dia 70 cm. Efa amaraparana ny resadresaka tsika joasy be mananjara. Inona ihany koa ny voly azo atolotra? Ny toro-hevitra omenantsika farany ho an'ny legioma amin'ity androany ity dia ny voatabia. Ny fambolena voatabia dia mandavataona izy io. Mety daholo ny volana rehetra. Ary izy ihany koa dia tsy mifidy fotoana. Tsy mila mijery volana isika fa ny lavaka anaovantsika azy kosa dia tokony eo amin'ny 30 cm ny savaivona ary ataotsika 2 na 2 na 3 isan-davaka. Fa rehefa mandeha kosa ny fitombon'ny masomboly dia manala matevina isika, izany hoe rehefa misy ratsy amin'ireo 3 na 2 ireo dia sorontsika ka na 1 sisa mijanona eo kanefa izy ny tena tsara dia iny sisa ny ajanontsika eo. Ho an'ny vokatra ny voatabia kosa dia eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 bolana eo eo no mihody vokatra isika. Ary farany ny elanela-pototra ho an'ny voatabia ataotsika laharana mirazotra ka ny elanelany dia eo amin'ny 520 cm. Ny vokatra mety ho azy ho an'ny voatabia dia mahatratra hatrany amin'ny 520 ka hatramin'ny 530 tonne isaky ny 1 hektara. Dia izay indray ny toro-hevitra ho antsika. Azavaina manokana fa misy fandraisana amin'ny masomboly tsirairay avy ireny volana izay niresantsika teo ireny, tsinam-bolana, ny fenomanana, misy ifandraisany amin'ny fomba ivoaran'ny masombolitsika izy ireny ka tsara ny tsy anaovantsika ambany-javatra ny fijerenan'ireny andro ireny. Eny ary sao dia mbola misy afatra tianao ambara amin'ny mpiaino milohan'ny sarahana? Ny toro-hevitra farany dia izao hoe omenantsika ireny kajikajy na vokatra mety ho azo ireny mba ahafahantsika
mahafantatra sahady ny fomba moatsika ny vokatra fa tsy ho tampoka amintsika ny vokatra izay ho azotsika rehefa avy mamboly isika. Raha mamboly amin'ny tany ray ara isika isaky ny zavatra izay ambolentsika zany karazana legioma dia efa fantatsika sahady ny vokatra miandry antsika aorinan'izay. Ka mba tsy ho tampoka amintsika zany ny vokatra dia mena ity toro-hevitra androany ity mba tsy isian'ny olana eo amin'ny famoahana vokatra ao amintsika tantsaha zany. Mankasitraka tompoko, mino izay fa mbola misy ny fotoana ahafahantsika miaraka eto amin'ny fandaharana ihany mandra-pitafa tompoko. Afaka misafidy izay legioma tianao volena zany ianao miaraka amin'ny fotoam-pambolena sy izay tokony atao atsara ny vokatra manomboko izao dia samy mahavanina ny asa atao ary. Isaorana indrindra ny fiaraha-miasa amin'ny zareo amin'ny departementan'ny fampandrosoana satria manampy antsika malagasy amin'ny fanatsarana ny fambolena izany. Andriamanitra ny hita azy ireo mandrakariva. Isaorana ihany koa ianao mpiaino na haritra ny aino. Zoanitra sy rilany ho farimbona na totozan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana mametraka amin'ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 37 16 13. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Fahalitafony indray sika hiaraka andalina ny tenin'Andriamanitra izay mitondra ny lohateny hoe ny Deutéronomie ao amin'ny testamenta vaovao. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Mamerina ny tantaran'i Israely indray Mosesy ao amin'ny Deutéronomie 10 ary mampiasa ireo tantara ireo ananarana ny olona anana fahatokiana. Nilaza zavatra hafa izy taorian'izany fananarana izany. Inona ny votoatikafatra nomena ny vahoaka eto ary nahoana izany afatra izany no mitombona ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ankehitriny ihany koa. Andeha rahantsika mamaky ny Deutéronomie 10 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Deutéronomie 10 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Fa Jehovah Andriamanitra reo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizaha tavan'olona na mandray kolikoly. Manome rary ny kamboty sy ny mpitondra teny izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana. Koa tiava vahiny, fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egipta ianareo. Manana heviny arabaka teniny hoe tsy mizaha tavan'olona. Inona fa nalaina avy tamin'ny seam-pitsarana izany. Hitan'ny mpanjaka na ny mpitsara ny endriky ny olona tsaraina, ka arakaraka ny toerana misy ilay olona ny valin'ny fitsarana ataony. Izao ny tiany Deutéronomie ambara. Tsy manao toy izany amin'ny olon'Andriamanitra, na dia eo aza ny fahefana lehibe ananany sy ny heriny. Marina amin'ny olony rehetra izany na inona toerana misy azy ireo. Mazava loatra fa naseho teo amin'ny fiainan'i Jesosy sy izay nataony na dia tamin'ireo izay nahiliky ny fiarahamonina aza izany fahamarinana izany. Manahoana ny fampiarana an'izany tsy fizahan-tavan'olona izany eo amin'ny testamenta vaovao? Andesika maka andininy vitsivitsy. Asan'ny apôstôly 10 andininy 730. Asan'ny apôstôly 10 andininy 730. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olon'Andriamanitra. Romanina 12 andininy 12. Romanina 12 andininy 12.
fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra. Efesana 5:5 Ary ianareo tompo manaova toy izany aminy kosa ka tsahary ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra ary tsy misy fizahatavan'olona aminy. Kolosiana 3:5 Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahatavan'olona. Ary ny Petera 2:1 Ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondrà tena amin'ny fatahorana mandritra ny andro ny fivahinianareo ety. Na dia samy hafa aza ny tontolo-kevitra ireo toko sy andenin'ireo. Ohatra, ao amin'ny Efesianina Paoly dia milaza amin'ny tompony andevo ny fomba tokony hitondran'ny andevony. Ao amin'ny Romanina indray dia ambarany fa tsy misy fahasamihafana eo amin'ny jiosy sy ny jentilisa rehefa miresaka momba ny fanameloana sy ny famonjena. Ireo andininy rehetra ireo dia samy mifototra amin'ny Deutéronomie sy ny tsy fizan'Andriamanitra tavan'olona. Raha ilay Andriamanitra avo indrindra sy tompony maro, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, tsy mizaha tavan'olona, dia tokony ho tahaka azy koa isika, izany hoe tsy mizaha tavan'olona. Asehon'ny Paoly amin'ny fomba manokana ny filazantsara amin'ny fanehoan'ny fitovian'ny olona rehetra ao amin'ny Romanina. Mitovy avokoa isika na toy inona fahasamihafany toerana misy antsika. Voary lavo isika rehetra ka mila ny fahasoavan'Andriamanitra izay manavotra. Ary izao no vaovao mahafaly, na inona toerana misy antsika dia samy anolorana ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy isika. Ry mpiara-mianatra namana, efa afaka tanteraka amin'ny fizahatavan'olona hoe isika, na mivantana izany na ankolaka. Samy resy lahatra isika, fa fahotana mety havery izany, na dia tsy voasoratra mivantana ao amin'ny didi folo aza. Inona ny fanefitra izany aretina ara-panahy izany? Ny fibanjinana ilay nisolo antsika teo amin'ny azo fijaliana. Ny farany eto ny fiarantsika mianatra androany, aza dino ny manaraka ny toyny. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Handretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.